Mbola miarabantsika rehetra hatrany am-paran'ny tany a. Mbola afaka iona eto indraintsika amin'ny fizarana ny nofy izay nomeny tompo ahy efa ela hatramin'ny fahazazako. Izany hoe teo amin'ny taona 12 na 13, 14, 15 taona eo. Io zany ny fahatsiarovako azy raha tsy diso nanofisako izay fahazavana lehibe hitako tamin'ny izay fotoana izay. Ka hozaraiko amintsika zany izany nofy izany ho voninahitra an'i Jesosy. Fa alohan'izay dia hivavaka antsika hametraka ny fotoana ampelantanany. Andriamanitra Tompo raina tsara indrindra. Andriamanitra Tompo, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra mendrika dia raina sy ankalazaina ianao. Indreto izay Jesosy malalo manantona anao amin'izao fotoana izao hiaino ny hafatra ny nofy izay nomenao indray Tompo malalo ampitanao amin'ny vahoakanao. Koa mitenena aminay tsirairay avy fa vonika haino anao izay Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Ny nofy zany dia sahala amin'izao ilay nofy. Nandeha tamin'ny toerana. Io toerana io zany fantatro satria toerana izay nahalehibe ahy misy anay ilay toerana. Dia io toerana io rehefa feno kininina zany ny any amin'ny misy anay. Any amin'ny toerana misy anay zany feno kininina ireny zany dia rehefa alina ny andro dia maizina be. Ka tamin'io fotoana io zany natory aho dia rehefa natory aho zany nanofy. Dia rehefa nanofy zany aho nahita hazavana zany dia amin'iny lalana iny toerana tadidiko tsara. Toerana fandehanana le lalana zany feno kininina hazavana dia mazava. Dia hoy izy le feo, dia hoy izy nisy vana miteny hoe manaraha hoy izy fana alohako dia za manaraka aoriana. Dia rehefa avy eo zany niditra amin'ny toerana anankiray trano. Io trano io zany dia misy mpianatra pastera be dia be ao. Mpianatra pastera be dia be. Dia rehefa niala amin'ilay lakininina zany naraka avy aoriana dia le hazavana miditra amin'ilay trano la pastera. Sahalan'ny hoe kilasy mandra zany. Ilay mpianatra pastera mianatra pastera ireny zany amin'io toerana io satria le nofy zany hitako dia tany amin'ny toerana izay misy anay nahalehibe ahy mihitsy ilay izy. Dia toerana io misy mpianatra pastera be dia be amin'io toerana io. Dia le hazavana niditra amin'io trano io. Dia rehefa niditra amin'ny trano dia za avy aoriana foana manaraka. Manaraha hoy izy le feo. Dia nanaraka avy aoriana. Dia niditra amin'ny trano anankiray izay satria le trano le sahalan'ny kilasy mandra hitantsika ireny kilasy mandra le kilasy mandry mpianatra ireny dia samy manefitrefitra. Dia niditra amin'ny efitra anankiray le hazavana. Dia za hiditra amin'ilay trano tonga dia nahazo ny tarehiko zany ilay hazavana tsy zakako dia taitra ao anatin'ilay nofy. Halleluia. Amen. Fantatsika fa ity tenin'Andriamanitra ity dia fantatsika tsara. JAONA8-12 izay manambara an'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe
Izao no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mandeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Amen. Mazava ny ten'Andriamanitra fa izay manara-dian'i Jesosy dia tsy ao anatin'ny aizina intsony. Ny aizina dia manambara faharatsiana. Ny aizina, ny olona manao ratsy miafokafona ao anatin'ny aizina. Fa amin'i Jesosy kosa rehefa manaraka an'i Jesosy tsisy zavatra miafokafona intsony, mazava eo anoloany daholo ny zavatra rehetra. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra koa mbola miteny ao amin'ny Matteo izy milaza hoe ianareo no fahazavana. Tsisy olona hoe fahazavana tsika ka handrehitra ny laboziny izy ao ambany latabatra. Fa tsy maintsy ho hita miharihary. Tsy maintsy ho hita miharihary mahafahazavana antsika zany. Satria Jesosy ny fahazavana, isika izay manaraka azy koa mila mazava eo alohan'ny olona rehetra, indrindra eo alohan'Andriamanitra. Hitantsika zao ny mpangalatra, ny mpamosavy, amin'ny alina izy no mandeha satria maizina tsisy mahita. Izay na zany hoe tsy ao anatin'ny aizina intsony isika. Ao amin'ny Efesiana koa izy mbola milaza an'izany. Tsy tokony hatratra antsika intsony ny aizina. Amen. Ny laza ahy hoe manaraha io izy ianao dia nanaraka azy dia mazava izay lalana andehanany mazava. Rehefa nitodika amin'izay dia ohatra hoe nanaratra anahy ilay hazavana dia taitra. Miteny amintsika Jesosy fa izy no fahazavan'izao tontolo izao. Izy no manazava antsika. Izay miteny amintsika hoe mandeha any ianareo mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mahatonga hoe tsika mila fahazavana satria tsika no andeha hitory amin'ny olombelona rehetra. Dia ny mahagaga nefa ny tondran'i Jesosy azy ny fahazavana fantatsika fa Jesosy dia amin'ny toerana kilasy mandry misy pastera be dia be eo. Tsy hanenjika pastera akory aho, tsy hanenjika mpanompon'Andriamanitra akory aho, fa manambara izany fa mbola mila an' Jesosy ilay fahazavana io toerana io. Amen. Satria maro tokoa ny manompo an' Jesosy nefa mbola ao anatin'ny fijangajangana na mpanompon'Andriamanitra aza, na pastera aza. Misy mbola mangala badin'olona, misy mbola mifoky sigara miafokafona, misy mbola misotro toaka nefa mpianatra pastera zao, nefa olona mpanompon'Andriamanitra handeha hitory hanambara an' Jesosy nefa mbola miaina amin'izany. Ka nitondran' Jesosy zany amin'ny toerana izay nahagaga. Halleluia. Satria izy amin'izany mbola taona fahazazana zany. Fa tsy hadiniko izay nofy izay. Dia amin'ny toerana école pastorale io nitondran'i Jesosy ana fahazavana lehibe tadiavin'i Jesosy zany hoe maro mbola ao anatin'ny aizina. Satria aizina ilay toerana dia ilay fahazavana nazavana ilay toerana. Dikan'izay mbola mila an' Jesosy izy ireo satria maro mbola ao anatiny fitondran-tena tsy mendrika, tsy manenjika akory fa ny fahamarinana no toriana. Fahamarinana mba hibebaka antsika, mba hanantona Jesosy ilay fahazavana isika. Halleluia. Ka nizaniza ianao, na izana ianao, na mana diplôma toy na tsika na doctorat na maîtrise nefa tsika mbola miaina amin'ny fahotana, miteny amintsika Jesosy mila ilay fahazavanaina ianao, mila ilay fahazavana ianao dia Jesosy Kristy tompo. Ialao ny ratsy, matoy ianao efa nanaiky an' Jesosy, matoy ianao efa nanaiky ho mpianatra ny tompo, ho mpianatra an' Jesosy, nanaiky ianao ho mpanompon'Andriamanitra. Halleluia. Nefa mbola miharoharo amin'ny faharatsiana sy ny maizina fahamaizinana mila ialantsika izany, mila hibebahantsika izany rehefa malala. Ho anao izay miaina ao izao video izao, Jesosy ny fahazavana. Amen. Marina antsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra ny Baiboly, fa ny fanahy masina no mampianatra voalohany indrindra. Aoka antsika hitady an' Jesosy,
Mila mitady an'i Jesosy tsika. Mila mitady an'i Jesosy tsika mba hitarihan'ny fanahy masina tsika. Satria raha ny herin'ny tenatsika tsy halalan'ity tenin'Andriamanitra ty tsika. Raha ny fahaizantsika tsy ho takatra tsika ny teny izay ambaran'ny fanahy masina amin'ny tenin'Andriamanitra io. Satria tsy nataon'olombelona ity baiboly ity fa Andriamanitra izay teny mihitsy no miteny ato. Haleloia. Mampitodika atsika rehetra niza na iza izy ianao. Haleloia. Raha mbola mpanompon'Andriamanitra no miaina amin'ny faharatsiana, mila lay mazava ianao. Jesosy tsy ao anatin'ny aizina. Jesosy tsy ao anatin'ny faharatsiana miafikafina. Amen. Haleloia. Ka maro amin'izao fotoana izao, maro ny mpanompon'Andriamanitra mianatra mandalina ny baiboly nefa mbola ao anatin'ny aizina. Mila hialantsika izany, mila hibebahantsika izany satria Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka azy tsy mba mandeha amin'ny maizina. Amen. Vavaka atsika tompo. Misaotra anao indrindra Jesosy amin'izany hafatra sy teninao izany, fa ianao tokoa ilay fahazavana Jesosy. Ianao tokoa no miteny aminay, mitondra anay, mitarika anay, mandehananay amin'ny mazavatra any. Satria ianao ilay fahazavanay na, ianao ilay fahazavana manazava anay. Tsy vitan'olombelona Jesosy ny fanarananao, fa tena mila anao mitady ianao zay Jesosy. Tsy amin'ny fombafomba na ny fahaizana amin'izao fiainana izao, na fahaizana na fahalalana na filôzofia ny fanarananao Jesosy, fa ny fanahinao masina irery ihany no afaka mitarika, ny fanahinao masina irery ihany no afaka mampibebaka, ny fanahinao masina irery ihany no afaka mitarika. Ka amboaro izay, tario izay Jesosy, tario izay mba tena ho mpanompo hitady ianao marina, andehananay amin'ny mazava fa tsy amin'ny aizina. Misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Raha mbola tsy tonga Jesosy Tompo, dia mbola miverina eto an-trantsika anambara ny hafatra izay omeny amiko sy aminao. Amen.